voakan'Andriamanitra zay tsy niova, zay tsy ialan'Andriamanitra tamin'izany. Fa rehefa tateoriana nisy olana teo amin'ny fitondram-panjakany Saoly. Samuel voalohany toko 17, misy lohateny eo ny amin'ny hoe Samuel voalohany toko 17 ny adiny Israely indray tamin'ny Filistina sy ny nahadiso an'i Saoly ary nandavan'Andriamanitra azy. Vakitsika manomboka ny andininy 5. Ary ny Filistina telo alina ankalesy sy eninarivo antsoavaly ary voaka betsaka taka ny fasika eny amoron-dranomasina dia nivory ady tamin'ny Israely. Dia nandesika ny Toby tany Mikmasy atsinanany Betavena. Ary no hitan'ny lehilahy amin'ny Israely fa porotra izy fa efa ory indrindra ny olona dia niery tany Anjoy sy tany amin'ny Kiristrala sy tany amin'ny Aram-bato sy tany amin'ny firenena avy tany amin'ny lavaka famorian-drano izy. Ary ny Hebreo sasany dia lasa any amin'ny Jordana nakany amin'ny tany Gada sy Gilead. Fa Saoly mbola tany Gilgala ihany. Ary nivoaka rehetra nanaraka azy nefa torakovitra be ihany. Ary niandry fotoana izy araka ny fotoana nataony Samuel. Fa Samuel tsy mbola tonga tany Gilgala. Ary ny olona niely nandao an'i Saoly. Ary hoy Saoly, eto aty amiko ny fanatitra dorana sy ny fanatim-pihavanana. Ka dia nanatitra ny fanatitra dorana izy. Ary efa vitany ny nanaterany fanatitra dorana indro tamin'ny Samuel ary nivoaka hitsenan'i Saoly mba hiaraba azy. Dia hoy Samuel, inona no nataonao? Ary hoy Saoly, raha hitako fa niely nandao any ny olona sady tsy tonga tamin'ny fotoana ianao diso fotoanako, za olona maro-potoana. Ary tafangona tany Mikmasy ny Filistina. Dia hoy izaho, hidina amin'izao ny Filistina mela ty Gilgala nefa tsy mbola nanao fifonana tamin'i Jehovah dia sa ihany aho ka nanatitra ny fanatitra dorana. Ary hoy Samuel tamin'i Saoly, nanao adala mihitsy ianao. Tsy nitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitra ao izay nanodidiny ianao. Fa raha tsy izany, ankehitriny Jehovah dia ho nampitoetra ny fanjakanao amin'ny Israely ho mandrakizay. Koa izao dia tsy haharitra ny fanjakanao. Jehovah efa nitady lehilahy ho azy araka ny fony. Ary izay no voatendrin'i Jehovah no mpanapaka ny olony satria tsy nitandrina izay nanodidiny Jehovah anao ianao. Tratra ny problème mety satria tahaka ny fasika ny Filistina. 7 andro ny fotoana ifanomezana ho avy Samuel anao fanatitra ifona amin'i Jehovah mba azona fandresena amin'ny ady. Taraiky tany Samuel efa nidiny vavahady. Tara fotoana tsy nahazo niditra intsony. Tonga dia tairo izy Saoly, ty ataoko ny fanatitra fa zako nge efa mpanjaka e. Jehovah efa nametraka ahy eto koa. Jehovah koa mba fa miresaka amiko fa aloha ataoko ny fanatitra. Fa Samuel efa tsy hita. Sady raha zay nalehany ihany. Fanatitra no ataoko inona no diso amin'izany. Za koa fa mpanjaka manana ny fahefana. Ataotsika ty ndao tsy fona amin'ny Jehovah tsika fa sao dia raikitra eto ny ady ka maty eto tsika. Vita ny fanatitra. Tonga Samuel avy any. Tonga soa ianao izy izy. Tsy misahirana tsony nefa efa vita ny fanatitra. Fa inona nataonao? Ataoko ny fanatitra izy izy fa ny olona efa nanomboka niaka daholo le fiangonana fa miparitaritaka daholo. Dia aloha tomboka ny fotoanao izy izy. Nga droanao zany. Na mpanjaka ianao. Nga fahefanao zany. Na mpanjaka ianao. Nitondra fanatitra ho an'i Jehovah. No adala mihitsy ianao izy izy fa raha mba nanaraka ny tenin'i Jehovah ianao niandry. Dia nipetraka taminao ny fanjakanao mandrakizay fa amin'izao fotoana izao nalan'Andriamanitra aminao io fanjakanao io. Izao ny sariny izany rehevoaka an'Andriamanitra. Na dia efa mpanjaka ary ianao. Ndao raisintsika hoe président république anankiray izay Jehovah nametraka azy eo mpanjaka zany. Fa amin'ny andro izay ialany filoha iny amin'Andriamanitra hanaovany zavatra tsy tokony ho fanaony. Hitondra fanatitra tsy tokony ho fanaony. Inana fanatitra tsy tokony ho haniny. Dia nanao adaly zany olona zany ka raha dia tokony toetra eo mandrakizay ary izy dia ho alan'Andriamanitra aminy io fahefana io. Dia tahaka izany koa mahatonga antsika ny raisiko ohatra. Misy pastery tokony ho pastery izy mandra-pahafaty ny ato amin'ity fiangonana ity na missionnaire na evangeliste. Na olona na ho diakona na inona toerana misy azy. Fa manao zavatra tsy tokony ho ataony. Misalovana ny asa tsy tokony ho ataony. Toke tsodrano zany. Olona voatokana ny nanao an'izany. Fa tsy hoe ka tsisy mpisorona eto tsisy olona eto ohatra na tsy za diakona dia ataoko ny tsodrano koa. Tainao ne Jehovah ka hiaro anao.
na ianao président tanora na président chorale dia vavaka ao amin'ny chorale sy ny fivorian'ny tanora ao na ny asa fitoriana ny sokotenao na anao tsodrano an'izany nefa tsy andraikitra anao zany ihinana ny fafolo-karena ianao nefa tsy andraikitra anao ny mihinana an'izany nanao adaly ianao sy izy Jehovah ary hiala aminao io fahefanao sy zavatra nomenanao rehetrarehetra io dia mitandrema antsika fa itsika mbola tsy mitondra fanjakana fon'izay mitondra fanjakana zany fa raha tonga eo koa tsika ka manao nataonyity Saoly ity dia eo koa ny miantra aminao fa nazary maka lesona an'izany ary ny tenako nasiako mafy amin'izany fa tsy hamely ny hafa amin'izany aho andao na dia nitory tamin'ny hafa aza dia ho lavona ary raha miteny an'izany any zanako teneniko anatin'izany fa tsy hoe ny hafa no asiako an'izany satria ny zanako maheno an'izany toroteny zany daholo eto daholo ny zanako complet afa-tsy ny anankiray ngamba ny tsy tazako eto fa ny amin'ny zanam-piangonana hafa fa maheno an'izany izy amin'ny toroteny dia fitiavana ny tenenana an'izany fa tsy sanatra hoe fankalana na hoe fitiavatena dia afarana daholo tsika na ny mpitondra fanjakana aza sy eritreritra hoe ity fahefako ny manao an'ity na dia tsy tokony zary fa ataoko ity tanatry mivava hoe ho sasa hoe andeha nakatona ny fiangonana za mino fa tsy sahanao an'izany raha mitsika fa zavatra ampitaina fotsiny zany mba hakana lesona fa i Saoly io na dia mpanjaka ary izy tsy niatra tamin'ny teony eo zany fa mbola nandeha niady sy ny rehetrarehetra Samuel voalohany toko 10:20 Samuel voalohany toko 10:20 mbola teo amin'ny fanjakany ihany Saoly na dia efa nisy azy zany nanao adaly anao alana aminao io fa tsy izy tsy tonga dia ndeha eo ny eo no tanteraka le teny dia io mampatetika mampitonga ny olona midinina za zao ny tenenina hoe boka aiza dia boka eo hatramin'izao na ny medecine mpaminany tsy mbola boka arabaky teny eo ny eo le olona za zao nanao akana sy anaka izy zay lavaka ny ny telonanay mianakavy eo mbola reto zay tsisy lavaka ny telonanay kory nanohatra ny Mosesy dia takizay koa Saoly nafa nyteneniny Samuel ary izy nanao adaly ianao fa alana aminao fanjakana eo mbola teo ihany izy nitondra ateo amin'ny toko 10:20 tsika Samuel voalohany toko 10:20 nitsy natanterahany Saoly ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny andringanany Amelekita sy ny nandavan'Andriamanitra azy tamin'izany zao ny baiko nomeny Jehovah amin'ny Saoly ny amin'ity Amelekita ty andininy faharoa zao ny lazainy Jehovah tompo maro ho valiko izay nataony Amelekita tamin'ny Israely dia nanotrehany azy tany an-dalana fony izy niakatra avy tany Egypta koa mandehana ankehitriny ka mamelezana Amalekita ary aringano zay rehetra mety ho azy ka zasiana miangana ka vonoy avokoa na lahy na vavy na ankizy madinika na zaza minono na omby na ondry amanosy na rameva na boroky tsisy akanavaka zay ny baiko mantseny Saoly vonoy daholo fa valiko reo Amalekita reo noho ny vava nataon'ireo tamin'ny zanak'Israely sy nanaovany otrika nandrianany zanak'Israely ho valiko reo izy Jehovah sariny zany koa dia ty reny olona manisy ratsy atsika rehetrarehetra reniko da aza matahotra nareo ary aza malahelo amin'ny fahavoazana zay mahazo atsika ataon'ireny olona reny tahaka ny hoe satria fantatra hoe apokalypsy dia na dia tokony homena asa ianao dia tsy homeny satria fantany hoe apokalypsy dia tokony homena fanampiana dia tsy homeny satria hoe apokalypsy dia anaovana sabotazy ny zavatra zay ataontsika rehetrarehetra manao otrika amintsika zany le olona fa Jehovah laza ho valiko reny olona reny ozy izy taova amenina mafy ho valiko reny olona reny ozy izy fa zao ozy mantseny Saoly aza misy avelanao mihitsy na iray azy ho velona niza hatrany amin'ny zaza minono na biby fiompy aringano daholo dia nandeha tokoa ny zanak'Israely dia naresy dia rehefa naresy ny zanak'Israely ina ny zavatra nataony sy ny Saoly sy ny namany andinin'ny fahafito Samuel voalohany toko 10:20 andinin'ny fahafito ary Saoly namelina Amelekita hatrany avila amin'ny lalana makany Sora zay tandrifiny Egypta ary azo ny Sambelina gaka mpanjakany Amelekita fa ny vahoaka rehetra kosa dia naringany tamin'ny lela-tsabatra fa Saoly sy ny olona tsy namono any agaka sy izay tsara indrindra tamin'ny ondry amanosy sy ny omby sy mifa sy ny zanak'ondry ary izay tsara rehetra fa tsy fohy no naringany ireny fa ny ratsy rehetra zay tsy tiany kosa dia naringany ihany koa
ary tonga tamin'ny Samuel ny teny Jehova maneno na no nanaovako ny Saolo mpanjaka fa niala tamin'ny fanarahana izy ka tsy nanaraka ny teniko. Dia tezitra Samuel ka nitaraina tamin'ny Jehova mandritry ny alina. Ary ny fomaraina koa Samuel hitsainan'ny Saolo dia nisy nilaza tamin'ny Samuel hoe Saolo efa tonga ao Karmela ary indro izy nanorona fahatsiarovana ho azy dia niodina ka nandroso nidina ho an'ny Gilgala. Ary Samuel tonga teo amin'ny Saoly dia hoy Saoly taminy ho tahiany Jehova ne ianao ry Samuel, efa natateraka ny tenin'ny Jehova aho. Hoy Samuel taminy inona zany fibeberika ny ondry manosy ireny sofiko zany sy ny fomamamany ombreko. Hoy Saoly avy tamin'ny Amalekita no nitondrany ireny fa ny olona namela zay ondry amanosy omby tsara indrindra mba ho vonoina atao fanatitra ho an'ny Jehova Andriamanitra ao, fa ny sisa dia naringana ihany avokoa. Dia hoy Samuel tamin'ny Saoly vare aoka izay fa ambarako aminao zay lazain'ny Jehova tamiko halina. Ary izy tamin'ny ambarao Samuel avy efa ny tsara indrindra noentinao atao fanatitra ho an'ny Jehova ino entina io. Samuel na dia nao heverinao kely aza ny tenanao moa tsy tonga alohan'ny firenena Israely va? Ary Jehova nanositra anao mpanjakan'i Israely, ary Jehova naniraka anao ka nanao hoe mandehana ka ringano avokoa ny Amalekita mpanota ary media aminy ambara-paringana. Ka nohony nanao no tsy niain'ny feon'ny Jehova fa nanao akazakazaka ny amin'ny babo ka nanao zay ratsy eo mason'ny Jehova. Hoy Saoly tamin'ny Samuel efa nieno feon'ny Jehova ihany ko andeha ka nandeha tamin'izay nanirany Jehova ary nitondra ny Agaka mpanjaka ny Amalekita sady nandringana ny Amalekita rehetra, nefa nangalan'ny olona ny ondry amanosy sy omby babo dia izay soa avy tamin'ny zavatra haringana mba vonoina atao fanatitra ho an'i Jehova Andriamanitra ao Gilgala. Efa nieno ary efa narahako ny teninao fa ny mpanjaka no entiko ty dia zay tsara indrindra andreo mba hoentina atao fanatitra ny Jehova. Inona ny problème amin'izany? Zavatra fanatitra ho an'i Jehova ihany io mba hafalifaly an'i Jehova hoe tena reto zanak'Israely dia ny soa ihany nomeny fa tsy mitondra n'le biby misy kilema sy le vonim-bariky ireny izy Inona ny olana amin'izany Samuel? Efa ntaterahako zany zange mpanjaka. Hoy Samuel tsy hitraka Jehova moa ny fanatitra dorana sy ny fanatitra hafaratsadra mihoatra noho ny mihain'ny feon'ny Jehova. Heny manaraka ny tsara noho ny fanatitra ary ny mihaino ny tsara noho ny saboran'ondry lahy. Fa ny miodina dia toy ny eloka amin'ny fankatoavana ary ny ditra dia toy ny manopy sampy sy terafima satria nandany tenin'ny Jehova ianao dia no laviny tsy ho mpanjaka kosa. Ary hoy Saoly tamin'ny Samuel efa nanota ary aho efa nadika ny tenin'ny Jehova sy ny teninao fa natahotra ny vahoaka ny ka nihain'ny feony satria ny feon'ny vahoaka feon'Andriamanitra. Ko ankehitriny masina ianao mamelany ny eloko ary miverena amiko indray mba hiekofako eo anatrehan'i Jehova. Hoy Samuel tamin'ny Saoly tsy hiverina aminao fa efa nandany tenin'i Jehova ary Jehova kosa efa nandanao tsy ho mpanjakan'ny Israely intsony. Ary niodina handeha Samuel dia nazonony Saoly ny sisin'akanjony ka trihatra. Niodina Samuel zany dia nistonony Saoly tamin'ny afianao ty fa hoaizakoa ary ianao ny resaka mbola tsy vita. Trihitra hatrany amin'ny akanjony Samuel dia hoy Samuel tamin'ny Saoly efa nitriariny Jehova kosa ho afaka aminao ny andro ny fanjakan'ny Israely ka efa nomena ny namanao zay tsara no ianao. Fa nitriariny Jehova koa ny fanjakanao fa ianao nandritra ny akanjoko tsy omenao fa omena ny namanao zany. Io zany nampiongana ny Saoly tao amin'ny fitondrana tsy niain'ny tenin'ny Jehova. Ka ianao zany na dia omen'Andriamanitra toerana ambony ary ianao, tsika voakan'Andriamanitra no resako eto zany efa tonga ny fotoana omena toerana ambony nao tsy haiko ministra ianao na ho DG ianao na ho député ianao na ho sénateur ianao na ho filoham-pirenena ianao aneriana any amin'ny andro izay anaovanao zavatra tsy tokony ho ataonao amin'ny fiangonana. Toke sanatriany vava hoe efa ministra anao fola manakatra sy sisa dia anao sponsor amin'ilay fiangonana dia ho alainao ny fahafolo-karena fa hoe za anao ny fiangonana io fa za hiantoka vola fa ny fahafolo-karena ty ameo anahy. Fahafolo-karena fiangonana 3 millions fa za ando 50 millions aleo tiaka ty amiko. Mahita raharaha amin'izany ianao. Rehefa mibaiko Jehova hoe zao no ataonao dia ataovy. Fa tsy hoe akoriny hoe Jehova nge fa mibaiko fa nazo baiko aho eto toko faran'izay tsotra ty le hoe ny biby fiompy rehetrarehetra vonoy daholo na ny tsara na ny ratsy na ny zaza na ny lehibe vonoy daholo. Dia ny Saoly indray inona nataony
le biby tsaratsara rehetrarehetra noentinao atao fanatitra ho an' Jehova fa tsy nyvonoana. Zao ny sariny zany. Za tokony hitondra fanatitra amin'ny fiangonana fa ty fanatitra ty tsaratsara kokoa ty raha tsy ateriko any amin'ny fiangonana fa tonga dia omeko ny malahelo ary. Za tokony hanao fahafolo-karena ho an'ny fiangonana fa tsy ateriko ty fa tonga dia alaiko ty fa misy fiangonana tokony atao ry dia omeko azy ty anaovana fiangonana, na tonga dia alaiko ty fahafolo-karena tokony aloako ty vidianana organy fiangonana fa tsy arotsako any. Zay ngamony lalànan'io hoe ny fahafolo-karenanao dia tonga dia omeo ny mahantra ry dia tonga dia anao fiangonana ry dia tonga dia vidiana orga ry, fa tsy ho aterinao amin'ny anaterana azy dia any iny vao mandeha amin'izay tokony ho alehany. Satria ianao ny mpanjaka tompony iny, ianao ny tompony fahefana amin'iny, ka zay tianao zany natao ty tsara indrindra indray ty dia zao nanaovako an'ity. Fa zavatra asan'Andriamanitra ihany zany fanatitra ataoko zany. Fa ny anaty tsy ho ataoko any fa tsy fantatra zay fandehanany fa tonga dia ataoko asa direkta riny a. Satria ianao mpanjaka n'iny fanananao iny. Ny fanatitra aveo izy ny sirako Jehova samy makatoa ny teniny. Miala aminao ny fanjakanao io, alan'Andriamanitra amin'ny toerana misy atsika io tsika. Ary dia tsika mpitondra rehetrarehetra vao fikasika izany resaka izany koa. Raha ny mpitondra fa ny fiangonana koa, ianao koa mpitondra ny tenanao, mpanjaka ny tenanao koa ianao. Ianao ny tompo fahefana amin'izay ataonao amin'ny tenanao, amin'ny mampanjakanao. Saoly koa ianao zany, fa ianao Saoly io, ny fanatitra ve ny sirak'Andriamanitra samy makatoa ny teniny. Samuel voalohany toko faha 5:30 ny tapany farany. Samuel voalohany toko faha 5:20 andininy faha 5:30. Samuel voalohany toko faha 5:20 andininy 5:30. Ary Samuel tsy namangy an'i Saoly intsony mandra-pahafatany. Ary Samuel nalahelo an'i Saoly, ary Jehova nanenina no nanaovan'i Saoly mpanjaka an'i Israely. Fa mbola tsy maty Saoly fa mandra-pahafatany tsy namangy azy intsony izy fa inona ny zavatra nitranga amarana antsika ny tantarana Samuel aty. Toko faha 4 nanosorana an'i Davida ho mpanjaka an'i Israely. Avy amin'io adalany Saoly io nahatonga ny Jehova hanendreny Davida mpanjaka. Samuel voalohany toko faha 4 andininy faha 9 ka hatramin'ny faha 7. Ary noho ny tonga ireo dia nijery any Eliaba izy ka nanao hoe ny voahotsy Jehova tokoa ity eto anatrehany. Fa hoy Jehova tamin'ny Samuel, laza mijery ny tareny na ny avo ny tsanganany fa efa nilaviko izy. Fa tsy mba toy ny fijerin'ny olona ny fijerin'ny Jehova, fa ny olona mijery ny miseho ivelany, fa Jehova kosa mijery ny fo. Andininy 2:20. Ary hoy Samuel tamin'i Jese, tapitra eto avokoa va ny zanakao lahy rehetra? Dia hoy izy, ny faralano sisa, fa miandriondry izy. Ary hoy Samuel tamin'i Jese, mandrahaka azy fa tsy hipetraka inany antsika mandra-pahatonga ny eto. Dia niraka izy ka nitondra azy hiditra ary mena volo izy sady barimaso no tsara tarehy. Ary hoy Jehova mitsangana, osory, fa io no izy. Ary Samuel nandeha nitandroka feno dililo ka nanositra azy teo amin'ny rahalany. Ary ny fanahin'i Jehova dia nilatsaka tamin'ny Davida hatramin'ny andro iny dia nitsangana Samuel akany Rama. I Saoly mbola mpitondra fanjakana ary mbola teo amin'ny fanjakana mihitsy i Saoly no efa nosorana Davida ho mpanjaka tamin'izany. Ary dia nilaza i Samuel hoe iza eto daholo ve ny zanakao rehetra mbola misy eto? Dia hoe ny faralanitra ao. Dia hozy izy Samuel, manirahaka azy fa tsy hipetraka inana antsika mandra-pahatonga ny azy eto. Zany hoe andana atsovy io Davida faralahy io, fa io mpanjaka, fa tsy inana antsika raha tsy tonga eto izy. Tsy sakafo tsika raha tsy tonga eto fa andana atsovy aingana io. Na antsona tany amin'ny fiandrasan'ondry tany Davida, mpiandry ondry nantsona tany. Tonga Davida zay vao niaraka ny hinana ny sakafo izy ray trano rehetrarehetra tao. Alefa sary amin'izany koa fa miresaka ny tantarantsika ihany koa. Nisy mpanjaka nanao ny adalany teo amin'ny fitondrana tamin'ny andron'ny zanak'Israely, tamin'ny andron'ny Samuel. Tendren'i Jehova io mpanjaka io hipetraka eo. Fa rehefa tsy nanaraka ny tenin'i Jehova io mpanjaka io, dia Jehova ihany no nanalazy teo. Fa io mpanjaka io mbola eo amin'ny toerany
no efa nilaza Jehova hoe isy andimby anao ry Saoly, fa mbola teo Saoly no sorana i Davida ho mpanjaka, ary mbola zaza ary Davida tamin'izany. Dia hoy Samuel hoe tsy inantsika raha tsy efa tonga io zaza io. Fa zaza io mpiandry inona ny asany? Mpiandry ondry. Amin'ny taranaka ny rainy zaza fahafiry izy io, faharalahy, sady barimaso, mena volo no tsara tare. Fa Saoly mbola eo amin'ny fanjakany, Saoly tsy malala inona intsony. Fa io nefa nosorana ho mpanjaka, tsy inantsika raha tsy tonga io. Sarin'izany koa dia zao, aza mahelo tsika voaka an'Andriamanitra, aza malahelo hoe tena tsy mba mahazo zao, tsy mba mahazo toerana, tsy mba mahazo laka zao, na dia samy mpampianatra zao azy hoe frame mahiditra dia voafatana hoe apokalipsy dia sakanany, ianao mba tokony nahazo toerana ry amin'ny fifanana voafatana hoe apokalipsy dia bloqueny, ka tsy mbola eo tsinona ilay faralahy dia mbola tsy mihinana ianareo, fa tsy hinantsika raha tsy efa tonga linona ozy le faralahy, tsy hinantsika rehefa tonga le faralahy io zay vao maninontsika zany. Dia raha tsy mino zany nareo aza mitehaka ary zany. Fa io faralahy io mbola mpiandrina ny asany amin'izao, dia zany tokoa ve ny asany amin'izao? Mbola miandrondry ihany io faralahy io, fa rehefa tonga io zay vao maninona ozy, zay vao mihinana. Tsy mbola hipetraka hinantsika raha tsy tonga amin'ny faralahy. Mahereza ny voaka an'Andriamanitra fa tonga amin'ny tantaran'i Davida ny tantara. Zay nitoko hoe zava-dehibe ty zavatra ho resantsika ty, fa tonga amin'ny tantaran'i Davida dia mijanona eo izy zany zao. Ho tonga amin'ny tantaran'i Davida, fa tonga amin'ny tantaran'i Davida nosorana mpanjaka izy, fa Saoly mbola amin'ny fitondrana sa tsy eo? Mbola eo izy. Fa zao rehefa tonga Davida dia hihinana daholo amin'izay ny ray trano rehetra rehetra. Hoazy eny nidera sy mivoninahitra mandrakizany. Dia jereo zany tantaran'izany zaza zany, niainga avy tany amin'ny Samuel zanaka, vehivavy nomba, dia nitoy io tantara io tonga taty amin'ny Elizabeta koa, vadina mpaminany koa, efa antitra dia antitra. Iza ny mpaminany vadiny Elizabeta? Mpisorona be tamin'izany Zakaria, momba tsy niteraka, niseho ny fahitana, fa hiteraka koa izaza io vehivavy io, vehivavy momba io, fa ny zanana teraka fantatsika fa Jaona mpanao batisa, izay neloha lalana ny Jesosy, fa enim-bolana ny elanelany naterahan'ny Jesosy sy Jaona mpanao batisa, efa bevoaka enim-bolana zany Elizabeta, zay vao nitoejaza koa i Maria, ary dia niteraka zanaka koa izy ireo, ary ireo zanaka ireo no nevin'ny afatry ny bokin'ny apokalipsy. Arao tsara fandehan'ilay tantara, fa io vehivavy momba tovy amin'ny vehivavy momba Hana, Elizabeta, no nanaovan'Andriamanitra famantarana voalohany nilazaniny amin'ny io zaza io, fa zaza magaga io zaza io, ary rehefa avy eo dia nipoira tao orinany io koa ry zanaka magaga dia Kristy nivoan'ny afatra taty amin'ny apokalipsy, menantsika toko fa 12, ary io nao maranako anazy totsika conclusion io, fa ny afatra tiako raisina fotsiny amin'ny apokalipsy toko fa 12 dia ny amin'ny ilay andininy fa 17, apokalipsy toko fa 12 ny andininy 17. Dia alona makitsika ny andininy 17 dia raisitsika aloha ny andininy 10 sy ny 12. Miresaka n'ilay drakona saika hinana n'ilay zanaka nateraka n'ilay vehivavy izy, dia ilay drakona zay mena rana ela dia volo Satana zay nazera avy tany an-danitra ozy izy, dia ozy izy ao amin'ny andininy 10 dia narefeo mahery tany an-danitra nanao hoe apokalipsy 12:10. Ankehitriny dia tonga ny famonjena sy ny hery sy ny fanjakan'Andriamanitsika ary ny fahefan'ny Kristiny, satria nazera ilay mpiapanga ny rahalahintsika, dia ilay miapanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina. Izy moa ireo mpiapanga reo? Drakona, ilay menarana ela tsy atao hoe devoly sy Satana, ilay mampanga azy eo anatrehan'Andriamanitra andro aman'alina 120, ary izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rano zanak'ondry sy ny teny filazana azy, ary tsy nakaka maminy ainy intsony izy na dia ho faty azy. Dia andininy 17 amin'izay dia tezitra tamin'ilay vehivavy ny drakona,
ka lasa nandeha hiady tamin'ny zanany sisa zay mitandrina ny didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana an'ny Jesosy. Jereo tsara nazera zany le mpaipanga tany an-danitra, mipanga atsika isan'andro isan'andro eo anatrehan'Andriamanitra. Nefa naresy azy ozy izy, isika noho ny amin'ny rany izy, noho ny amin'ny rany zanak'ondry. Io ny force sy ny puissance ny rany zanak'ondry io. Za mahatonga andreny mpaipanga atsika mipanga lainga sao rehetrarehetra mandeha bibilava hoe izao hoe izao. Any ary dia misy milaza indray fa hoe tsika indray no mandefa n'le rabokona any amin'le ranotrano rehetrarehetra any. Satria le rabokona zany tsy tafiditra anaty tranon'ny apokalypsy mihitsy. Dia hoe mba tonga ny dia hoe za indray no mandefa an'io satria amin'izay hoy ny olona dia mba manatina ny apokalypsy daholo hivavaka aty amintsika. Nga ty moramora ny mandeha amin'ity lalana antsika ty. Ty raha tsy olona commando vita formation corps d'élite mihitsy nge tsy mataty an'ity lalana ty. Tsy vitanao mandeha amin'ity lalana ty. Raha tsy efa olona niofana commando faran'izay tena miantra manaina mihitsy fa ty tsy lalana moramora ty fa be da be ngena nandrakandrina tato fa tavela sa tsy tavela. Nintsana teny an-dalana daholo. Tovy amin'ireny zanak'Israely miala avy any Egypte ho any amin'ny tany Kanana reny, be da be nintsana tany an-dalana sa vitsy. Be da be. Ary reny nintsana reny inge manana ny antony marina napitsana azy izy. Fa tsy tonga. Kina koa nanaovantsika zay hoe ndao ndefa rabokina any dia amin'izay mba makaty amin'ny olona. Nga anao mataty mandeha amin'ity lalana ity. Ty lalana enjana be ty. Ary mafy ty. Fa nisy niseho azy natanjaka ihany any taty fa tsy nataty. Tsy nataty fa mipitika ihany ny farany hoe tena tsy vita io. Tsy lasa io. Kaona ny tomina no ato fa tezitra tamin'ny vehivavy ny dragona dia hiady tamin'ny zanany sisa. Zay mitarina ny didin'Andriamanitra, y compris ao anatin'izany ny sabata. Fa ny mampiavaka azy, mitana ny filazana ny Jesosy. Ny anankiray zanaka sisa, mitandrina sabata, fa mitana ny filazana ny Jesosy maty zoma. Ny anankiray zanaka sisa, mitana ny filazana ny Jesosy maty atsasaky n'inona? Herinandro. Ka le dragona tezitra tamin'io vehivavy io, zay niteraka n'io zanaka io. Izy moa vehivavy resahana eto, raha ny heviny ara-panahy ny Israely niteraka, sabatista, judaisme niteraka, sabatista nivoaka adventiste, ny adventiste niteraka sabatista, misy maromaro nivoaka tao. Isan'izany ny apokalypsy, vavaka sabata. Fa zao ny mampiavaka azy ireo, ny ray zanaka sisa mitandrina didin'Andriamanitra ny tanany filazanan'i Jesosy maty atsasaky ny herinandro. Fa ny anankiray zanaka sisa mitandrina didin'Andriamanitra mitana ny filazanan'i Jesosy maty zoma. Fa io dragona io tsy io zanany sisa mitana ny filazanan'i Jesosy maty zoma io no enjehany. Fa ilay mitana n'ilay Jesosy maty ny levina tsangana araky n'inona? Dia azagaga zany tsika raha tonga ty amintsika izany fanenjena zany, satria izay ny mahasarotra nyity lalan'ity raha tsy olona vita commando tsy mahataty ato, satria ny fanenjena tsy maintsy aty amintsika daholo. Dikan'izany dia ity ny fivavahana mitazona ny filazana ny Jesosy. Io no atao hoe zanaka sisa. Zay enjen'ny dragona. Fa mipandresy aloha sa tsy mpandresy? Amin'ny alalan'inona ny force sy ny fitaovam-piadinana andreseny? Raha n'inona? Dia raha mino an'izany nareo dia mite hafa mafy dia mafy dia mitsangana vavaka. Halleluja! Amen! Fa tsy misy filazana mihitsy hoe dia niverina tany amin'ny jiosy indray ny zanaka sisa, fa ny zanaka sisa dia jiosy. Tsisy an'izany. Tsy ny jiosy ny zanaka sisa. Fa zay mitana didin'Andriamanitra sy mitana ny filazana ny Jesosy maty atsasaky ny tsy azo ny olona zany, tsy fantatry ny olona zany fa tsika ihany mahazo an'izany. Koa dia ndao tsika hivavaka fanafenina manatsaina sy ny manam-pahalalana izany. Jehovah-Andriamanitra raha eo, misaotra anao zay ny amin'ny hafatra nomenao anay satria dia manao zava-mangaka tokoa ianao. Maro ny renim-pianakaviana tompo no momba, ary ankamaroan'ireny olona ireny aza dia tsy malala fa avy aminao ny antony namomba azy. Fa rehefa nivavaka sy mitomany amin'ny ranomaso zany renim-pianakaviana izany, dia na dia mifanterany aza dia ainao no hanome taranaka an'izany renim-pianakaviana izany. Misaotra anao Andriamanitra satria dia
tahaka ny vehivavy momba ihany koa zao fiangonana izao raha ny lalana nandianany tany amboalohany ka tsisy olona nieritreritra sy ino fa hiteraka maro izao fiangonana izao, teraka zanaka maro. Ary ireo zanaka ireo tompo dia matetika nambara taminay tamin'ny afatra teo fa dia maditra le zanaka io, na lahy na vavy na fiangonana nilazana azy dia maditra tokoa. Ary rehefa narina sy ahinty sy tenenina dia mitovy amin'ny voalaza ny soratra masina ihany, fa tsy manaiky sady tsy miaino no tsy mandray ny anatra izay atao. Ary dia rehefa mafy atoka tahaka an'izany ny zanak'Andriamanitra dia enao koa Jehovah manamafy fony ireny zanaka ireny, satria mba tsy hanomezana tsiny ianao rehefa hoaringana izy ireny dia avelanao izy andeha amin'izany lalana izany, ka dia aringanao tokoa fa tsy asianao antra na dia zanaka mpisorona aza. Eny aza fa na dia atao ny zanaky ny Samuel izay zaza mahagaga aza, rehefa antitra Samuel dia nanao ny adalany, nanao ny kolokolo sy nangolo-karena ihany. Dia nomenanay zany niafatra zany Tompo, mba tsy izany no iveloman'ny zanak'Andriamanitra koa amin'izao andro farany izao, mba ho anatra sy lesona ho anay koa. Fa nomenao ihany koa ny mpanjaka, ny mpitondra fanjakana, na izay hitondra fanjakana anyariana any, na izay mpitondra amin'izao mbola nomenao ho anatra koa. Fa raha fa tsy hainy ny tenin'ny Jehovah dia mbola ho anenenanao ihany koa, na dia napetraka ho mpanjaka aza, na dia napetraka ho pastera, ho loholona, ho evangelista, ho missionnaire, na dia efa nomenao andraikitra lehibe tamin'ny fiangonana aza fa président ny fiangonana, dia ho anenenanao ihany koa. Nametrahana anay amin'izany toerana izany raha mbola mivilivily lalana tisika dia ho alanao aminay koa zany. Dia ny fananao masina Tompo mba hiasa aminay tokoa, satria na dia teo azy izany rehetrarehetra izany dia mbola nambaranao ihany hoe izay manome voninahitra kosa ozy ianao dia omeko voninahitra, na zanaka io, na ray aman-dreny io, na mpisorona io, na mpanjaka io, fa izay miala amin'ny teniny kosa ho ianao dia tsy ny fanatitra no sitrako fa ny makatoa ny teniko. Dia misaotra Andriamanitra ray fa izany afatra izany dia nomenao anay tokoa miainga avy eto Ambohimanga kely, satria dia misy zava-mahagaga tianao atao amin'ny izao fiangonana izao, indrindra fa ny eto Ambohimanga kely itiako. Ka dia mba samy hitsaintsaina izany afatra izany izay manandrify anay tsirairay avy, ka handray ny safidinay koa androany, na ho aringana tahaka ny zanaky Ely sy Samuel izay sy Saoly mpanjaka, satria nandre ihany fa tsy nakatoa ny teninao, na nome voninahitra ny anaranao izay ka ho tahaka ny Samuel mpaminany sy Davida mpanjaka, ka dia mba hanana ny anjaranay ny fiainana mandrakizay. Anao ary Jehovah ny dera sy ny haja sy ny voninahitra mandrakizay, ny anaranao Jesosy maty nilevina nitsangana araka ny soratra masina no angatahany zao zanaka sisy izao zany vavaka izany, ho azy ane ny dera hatramin'ny taloha indrindra koa mandrakizay. Raisoary mitsodrano avy amin'ny ary Jehovah dia niteny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao taminy hoe izao teny izao no mety nareo mitsodrano zanaka Israely. Hitahinao re Jehovah anao ampamiramira tantaviny aminao ne Jehovah ka amina fo aminao, anandro tantaviny aminao ne Jehovah ka anomenao ny fiadanana. Amena, amena. Sahabat Jehovah sepastir amela. Sahabat Jehovah sepastir amela. Sahabat Jehovah sepastir